maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ampitomboana ho anareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra ry havana malala rehetra amin'ny tompo nahatratra izao maraim-baovao izao. Dia isaora siderin'Andriamanitra isika ry havana malala asaina hitsangana ianareo omany eo ampelantaninareo ny salamo. Salamo 5:7. Salamo 5:7. Andiny fafolo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Salamo 5:7. Ny andiny fafolo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Aoka hitsangana ianareo ry havana isaotra siderin'Andriamanitra isika. Rehefa hita ny salamo dia rahantsika mamaky ho fisaoranan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: Jehovah, midera anao ny asanao rehetra, ary ny olo masina misaotra anao. Milaza ny voninahitsy ny fanjakanao izy, sady miresaka ny herinao, mba hafahafantarana ny zanak'olombelona ny herinao sy ny habe ny voninahitsy ny fanjakanao. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fanapahanao. Jehovah manoana izay rehetra efa lavo sy mampitsaka izay rehetra mitanondrika. Ny masony izao rehetra izao miandrandranao, ary ianao manome azy hanina amin'ny fotoany. Manokatry ny tananao ianao ka mahavakisoa ny zava-miafina rehetra. Marina Jehovah amin'ny lalany rehetra, sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Jehovah dia eo akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Anefa ny rininy izay matahotra azy izy, ary iainy ny fitarainany ka hamonjy azy. Miaro izay rehetra tia azy Jehovah, fa ny ratsy fanahy rehetra kosa haringany. Ny fideran'i Jehovah no tenenin'ny vavako, ary aoka ny nofo rehetra ankalaza ny anarany masina mandrakizay tory. Amen. Andeha hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay. Fa Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra ianao, Andriamanitra be hery, Andriamanitra manam-pahefana na eto an-tany na any an-danitra. Indreto izahay olona izay noforoanao hitovy endrika aminao, misaotra sy manome voninahitra anao ny zava-boarinao rehetra. Maika mofa izahay olona izay noforoanao hitovy endrika aminao. Tongeto izahay Tompo, anatitra ny saotra, ny dera, laza voninahitra dia ho anao rery ihany. Misaotra anao izay Andriamanitra, fa mbola nomenao indray izao andro anio izao. Izany dia noho ny fitiavanao sy ny famindramponao tsy lany ritra eo aminay, ka tobakao eo amin'ny fiainanay mandrakariva ny fahasoavanao, ary tsapanay izany fitiavanao izany. Misaotra Tompo ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao izay tsy hita lany. Manoloana izany fitiavan-dehibe izay asehonao aminay izany Andriamanitra. Manahoana izany famindrampo izay atobakao eo aminay izany. Dia indreto izahay mahatsiaro fa tsy tanteraka, mahatsiaro fa tsy namaly fitianao Andriamanitra, tsy nahatanteraka ny asanao izahay, tsy nahatanteraka ny sitraponao izahay. Ko mangataka aminao Andriamanitra, mamela ny elokay mamindrafo aminay. Aza tsarovana tsony ny fahotanay sy ny ota rehetra izay vitanay teo anatrehanao, fa jerevo amin'ny indra fonao izahay. Mangataka ary izay ankehitriny ny famelan-keloka avy aminao. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao dia sainay ny manantona anao mangataka famelan-keloka, ary ambara ankehitriny fa olona vita fihavanana aminao izahay, olona voavela heloka izay araisinay amin'ny fifalian'Andriamanitra izany famelan-keloka izany izay nomenao anay izany, ary ankalazanay izany ankehitriny ary Tompo. Tongeto izahay iainy ny teninao, ilay teny mahatonga fahariana vaovao atao anatinay, ilay teny mampahery anay hoentinay hamakivaky ny fiainanay. Ko mitenena Jesoa araka ny fombanao, fa efa voninkiainy reto mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesoa no anaovana mivavaka. Amen. Aoka hipetraka ianareo ry havana malala. Sao sika ry havana dia iainy ny fivaky ny soratra masina, ny mofinaina izay voalahatra ao amin'ny karatra ny mofinaina.
Filazantsara Matio toko 7 ny 5:7 ka hatramin'ny 9:7. Filazantsara Matio toko 7 manomboka eo amin'ny 5:7 ka hatramin'ny 9:7. Izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nandeha nitety tanàna rehetra sy vohitra, nampianatra ato amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary no nahita vahoaka Jesosy dia onena azy ny fijerin'ireo, satria nampahatrana ireo ka dia nahafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa amin'izany mangataha amin'ny tompon'ny vokatra mba ampandehanany ny mpiasa hamory ny vokatra. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ampitombona ho anareo hatranany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Isika dia mbola mandinika hatrany ny lohahevitra manao hoe manaiky hoiraka ny mpino. Ny filazantsara Matio toko 7 ny 5:7 ka hatramin'ny 9:7 ry havana malala no akatsika afatra amin'ity anio ity. Ny filazantsara ny Matio toko 7 dia asa lehibe 5 no nataon'i Jesosy araka ny fitantaran'ny Matio azy. Ny nasitranan'i Jesosy ilay lehilahy marary ny paralysisa, ny nasitranany ilay vehivavy narary nandritry ny 12 taona, ny nananganany ny zanakavavy ny Jairo tamin'ny maty, ny nampahiratany Jesosy ilay jamba roa lahy, ary ny nampiteninan'i Jesosy ilay lehilahy mona izay nisy demoniaka. Izany ry havana dia maneho fa Jesosy dia tsy nitsahatra amin'ny asa izay nanirahan'Andriamanitra azy. Ny asa hatrany Jesosy ny amin'ny fanatanterahana ny iraka izay nanirahan'Andriamanitra azy. Izany dia noho ny fahatsapana fa mangitahita famonjena ny olona satria fantany ary tsapany fa nampahintrahina ireto vahoaka ireto, nampahoriana fatratra ireto vahoaka ireto tahaka ny ondry tsy misy pia. Ka izany indrindra no nahatonga an' Jesosy niteny tamin'ny mpianany manao hoe be ny vokatra fa no mpiasa ny vitsy. Ko mangataha amin'ny tompon'ny vokatra mba ampandehanany mpiasana hamory ny vokatra. Izao ry havana no afatra omeny tompo atsika amin'ity anio ity. Maniraka olona ny tompo hanao ny asany. Maniraka olona ny tompo hanao ny asany. Zany dia hitantsika eo manomboka eo amin'ny 9:7 tapany A. Ny anaran'i Jesosy. Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Jesosy ito no manatanteraka ny iraka izay nanirahan'Andriamanitra azy, ny tety tanàna sy vohitra maro, nitory ny filazantsara n'Andriamanitra Jesosy, nampianatra tao amin'ny sinagoga ny Jiosy Jesosy, nahasitrana arety maro teo anivon'ny fiarahamonina Jesosy. Ny asan'i Jesosy dia ny hanafaka ny olona ao amin'ny fahoriana izay mangeja azy, ireo vahoaka ireo izay nogejany ny aretina maro samihafa, teo ny demonia, teo ny fahajambana, teo ihany koa ny fanangejana ny ampira romanina satria tamin'ny andron'i Jesosy dia nozanany ampira romanina ny Jiosy. Teo ihany koa ireo fombafomba fivavahana izay nataony ireo fariseo sy mpanora-dalàna ka nahatonga vesatra tamin'ireto vahoaka an'Andriamanitra ireto ny fitandremana zany fombafomba fivavahana zany, fa tsy nitarika ireto vahoaka ireto iaona amin'Andriamanitra, iaona amin'ny Jesosy izy ireo. Ka izany indrindra no mahatonga ny Jesosy ny miteny nampahintrahina indrindra ireto vahoaka ireto. Ka eto Jesosy dia milaza fa betsaka ny vokatra, maro ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Ny vokatra ry havana izay tiany soratra masina lazaina eto dia hoe olona izay mangitahita ny famonjen'Andriamanitra, olona izay mangitahita ny tenin'Andriamanitra ka maniraka olon'Andriamanitra
anatanteraka izany asa izany. Anafaka ireo olona sy ampahoriana eo anivon'ny fiarahamonina, ny olona izay efa fadira lova loatra amin'ny fahantrana, dia Jesosy no tonga ny rain'Andriamanitra. Anafaka ny olona ao anatin'izany fahantrana izany, ary na ny jiosy koa ary dia nanantena ny fahatongavan'ny Mesia. Anafaka azy ireo amin'ny fanagedran'ny Romanina, satria fantan'izy ireo fa mafy loatra izany fananjanahany Romanina azy ireo izany. Ka Jesosy no irain'Andriamanitra. Anafaka azy ireo hitondra fanafahana ary hitondra ny asa sosialy maro samihafa izay hoentin'i Jesosy eo anivon'ny fiarahamonina, dia ny fanasitranana sy ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina. Hoy voalaza ny soratra masina ry havana malala: ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa. Filazantsara ny Jaona 5:7-10. Lay Andriamanitra zay vavantsika ry havana malala, Andriamanitra fitiavana izy, Andriamanitra mangoraka ny olona izy. Tsy sitrak'Andriamanitra ny ainan'ny olona ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fahantrana, ka maniraka olon'Andriamanitra. Anafaka ny olona ao anatin'izany fahantrana izany, ao anatin'izany fahoriana izany. Tsy hoe akory tsy vitan'Andriamanitra ny asany, tena vitan'Andriamanitra ny asany. Fa Andriamanitra te hiara-iasa aminao izy, Andriamanitra te hifandray aminao izy, ka maniraka anao mba anafaka ny olona eo anivon'ny fiarahamonina, anafaka ny olona amin'ny fahoriana izay mangedra azy. Tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy ry havana, ary hitantaratra tao amin'i Jesosy Kristy izany toetra n'Andriamanitra izany, izany toe-pon'Andriamanitra izany, ilay Andriamanitra fitiavana. Jesosy Kristy rehefa nahita reto vahoaka reto dia onena azy izany toe-pon'Andriamanitra izany. Ary Jesosy dia tsy nitsahatra ny asa mihitsiny, manatanteraka ny asa nanirahan'Andriamanitra azy. Jesosy nanirahan'Andriamanitra azy teto amin'izao tontolo izao, tsy nitsahatra ny asa Jesosy Kristy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika fiangonana ihany koa dia irain'Andriamanitra anatanteraka izany asany izany. Fa mialony anatanterantsika izany asan'Andriamanitra izany, dia mila manana toe-pon'Andriamanitra isika, mila hita ao anatsika ilay toe-pon'i Jesosy Kristy, ilay onena miantra mangoraka olona izay ao anatin'ny fahoriana. Isika fiangonana ry havana malala no iran'Andriamanitra anatanteraka izany asa izany. Ary hitantsika fa Jesosy Kristy dia tsy nitoetra tao amin'ny toerana ray, fa nitety vohitra izy, nitety tanàna izy, niditra tao amin'ny sinagogan'ny jiosy izy, nirotsaka teo anivon'ny fiarahamonina izy, nanatanteraka izany asan'Andriamanitra izany, naneho izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ianao koa ry havana malala, antsoiny Tompo anatanteraka izany asa lehibe izany, anafaka ny olona ao anatin'ny fahantrana, anala ny olona ao anatin'ny fahoriana, hitondra fampaherezana eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika, eo anivon'ny firenena izay anjakany tsy fandriampahalemana, ny olona very-hevitra tsy afa-mitsaka akory. Izao sy anao no iran'Andriamanitra andeha ampahery ireo vahoakan'Andriamanitra ireo. Maro ireo vahoakan'Andriamanitra izay mangetaheta famonjena, mangeta mila vonjy avy amintsika fiangonana, koa irainy Jesosy isika, irotsaka eo anivon'ny fiarahamonina, anatanteraka izany asa lehibe izay efa natomboko ny Jesosy izany. Koa mahireza ry havana malala, tadidio fa tsy irerintsika amin'ny fanatanterana izany asan'Andriamanitra izany. Indraindray antsika kristianina rehefa tojo ao anatin'ny fahoriana, dia milaza mihitsy indraindray hoe aiza ry Andriamanitra amin'izao fahoriana miasa zao, tsy mba hitan'Andriamanitra mihitsy ny fahoriako. Tsy ry havana malala, hitan'Andriamanitra ny fahoriana, hitan'Andriamanitra ny fahantsana mandraka eo anivon'ny firenena, eo anatrehan'Andriamanitra avokoa izany, miandrahandra eo anatrehan'Andriamanitra avokoa izany, eo akaikitsika eo, na dia tsy hitatsika ary izy, manatsika atsika eo izy. Izay ilay Andriamanitra ivavahantsika, Dieu omniprésent, manatsika amin'ny fotoana rehetra izy, fantany avokoa ny olana misy eo amin'ny fiainantsika. Matoki fa Andriamanitra efa manomana olona, Andriamanitra efa maniraka olona andeha anafaka ny olona ao anatin'izany fahoriana izany. Dia meteza ry havana, irain'Andriamanitra anatanteraka izany asa masina izany, anafaka ny olona ao anatin'ny fahoriana. Ny zay ry havana, ny afatra voalohany nomeny Tompo atsika tamin'ity anio ty: maniraka olona ny Tompo anao ny asany.
fa ny faharoa dia hoe maniraka olona ny tompo hamory ny vokatra. Manomboka eo amin'ny andininy 7:30 ihany ny fatoantsika amin'ny tapany faharoa manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany mangataha amin'ny tompo ny vokatra mba ampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra. Amen. Eto ry havana malala dia lazain'i Jesosy eo amin'ny tapany voalohany, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Irain'i Jesosy ireto mpianatra ireto, ampirisian'i Jesosy ireto mpianatra ireto izay itenenan'i Jesosy mba angataka amin'ny tompony vokatra, dia tsy izany fa ilay Andriamanitra, ilay vokatra tiany tsoratra masina ireo saina dia olona, fanahy ny olona ho ao amin'Andriamanitra mangataha amin'ny tompony vokatra. Izany hoe mivavaha mafy amin'Andriamanitra mba anirahan'Andriamanitra ny iraka mba amory ireo vokatra ireo. Eto ry havana malala rehefa jerena ny teny fototra nanoratana iteny hoe mangataha dia endrika filaza mandidy no ampiasainy hoe mivavaha mafy amin'Andriamanitra, mitalaho amin'Andriamanitra mba anirahany, mba andefasany, mba amoahan'Andriamanitra olona mpanompo mahatoky hamory izany vokatra izany. Izany hoe mialony fanirahana hamory ny vokatra dia io ampirisihana ny olona hanandratra vavaka amin'Andriamanitra, ifandray amin'Andriamanitra. Mazava ry havana malala eto ny asa anirahany Jesosy ireo mpianatra ireo dia ny hamory ny vokatra. Izany hoe hanangona, hampivondrona, hampiray ny vokatra ho an'Andriamanitra. Izany no asa aniran'Andriamanitra ny olona, dia ny hanangona ireo vahoaka an'Andriamanitra ireo, dia ny hampiray ireo vahoaka an'Andriamanitra ireo, dia ny hanakambana ireo vahoaka an'Andriamanitra ireo mba ho andiany iray ihany, tsy misy ny fitsaratsarahana fa ao anatin'ny vala iray ihany. Izany no aniran'Andriamanitra ny iraka ho hito amin'izao tontolo izao. So mbalazan'ny soratra masina hoy Jesosy Kristy, manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka iain'ny feoko, ka ho tonga andiany iray ihany sady iray ihany no mpiandry. Filazantsarany Jaona 10 ny andininy 9. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ilay Andriamanitra izay vavahantsika dia efa fomba fiasany hatramin'izay ny maniraka olona eo amin'ny vahoakany, ny manoraka olona anatanteraka zany asan'izany, ary efa sindrak'Andriamanitra ny anakambana sy hitady ireo ondry izay niala tao anatin'ny valan'Andriamanitra. Eo ihany koa ireo izay mbola tsy tao anatin'ny valan'Andriamanitra, ny fiangonana no irain'Andriamanitra handeha hanangona, handeha hampiray, handeha hampivondrona ireo vahoaka an'Andriamanitra ireo. Tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy izany toetra an'Andriamanitra izany. Ilay Jesosy Kristy tia fiombonana, ilay Jesosy Kristy niezaka nampitambatra ny vahoaka ireo izay nino azy, indrindra fa ny mpianatra, dia niezaka izy nampivondrona, nampifankatia, nampiombona ireo mpianatra ireo. Ary raha nivavaka tamin'ny Andriamanitra ny Jesosy dia nivavaka dia hoe mba ho iray ihany izy rehetra, mba ho iray ihany izy rehetra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika zao no irain'Andriamanitra amory ny vokatra izay miparitaka ivelan'ny valan'Andriamanitra. Eo ihany koa ireo izay mbola tsy tafiditra tao anatin'ny valan'Andriamanitra, izao sy anao no irain'Andriamanitra andeha hamory an'ireny olona ireny, hanangona ireny olona ireny ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany no iraka aniran'Andriamanitra isika ry havana malala, dia ny hampiombona ny fiangonana, hampiombona ny olon'Andriamanitra. Fa mahagaga ry havana ankehitriny ary mampalahelo mieritreritra fa ankehitriny ny kristianina pirisian'i Jesosy Kristy ny olona hifankatia amin'ny alalan'ny fanasa-tongotra, mariky ny fiombonana. Fa ny ankehitriny ny vahoaka an'Andriamanitra tsy mifanasa-tongotra fa mifanasa vangy, ny fampisaraka, ny fampitsipaka ataoko ny valalakarona, tsy misy fiombonana na ny mpitarika ary, dia tsy maneho zany endrika fampiombonana ireo vahoaka an'Andriamanitra ireo. Ry havana, andeha isika anaiko iraka mahatoky hamory ny vokatr'Andriamanitra mba ho lasa ho andiany raha ihany ireo vokatra ho an'Andriamanitra ireo. Komite izary ry havana malala, antsoy izao ten'Andriamanitra izao sy anao,
ho mpamompo mahatoky andeha hanatanteraka zany asan'Andriamanitra zany, hamory ireo vahoakan'Andriamanitra ireo, hanangona ireo vahoakan'Andriamanitra ireo mba ho ao an'Andriamanitra irery ihany. Ko mahireza sy matanjaha, aza matahotra na mivadi-po mijoroho tena sa fa momba anao ilay Jesosy. Raha fitiana riavana malala ny afatra izay nomenantsika tamin'ity an'ity dia izao: maniraka olona ny tompo hanao ny asany. Izao sy anao no irain'Andriamanitra anatanteraka zany asany zany. Maniraka olona ny tompo hamory ny vokatra. Izao sy anao no irain'Andriamanitra handeha hanangona, handeha hitahiry, handeha hanambatra, handeha hampiraya ireo vahoakan'Andriamanitra ireo. Ho an'Andriamanitra mivoninahitra fa ny tenin'Andriamanitra hitoetrapetraka ao anatsika. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra ao misaotra anao izahay ny amin'izany teny izay nomenao anay izany tamin'ity anio ity. Efa fomba fiasanao Andriamanitra hatramin'izay ny maniraka olona anatanteraka ny asanao. Jesosy Kristy raha nirainao dia maro ny asa izay nataony dia ho anivon'ny fiarahamonina. Ary indreto koa izahay anatanteraka izany asa efa natomboky ny Jesosy Kristy izany. Maniraka ny olona koa ianao Tompo, satria be ny vokatra fa ny piasa ny vitsy, dia hamory ireo vokatra ireo mba ho andian'ny iray ihany, mba ho anatin'ny valanao Andriamanitra avokoa ireo vahoakanao ireo. Tompo, izany nefa dia tsy efanay irery fa hiantehatra amin'ny herinao Andriamanitra izahay. Meo anay Tompo ny fitiavana mba hahafahanay mangoraka, mba hahafahanay miantra ny olona izay azo pahoriana, izay olona izay tsy afaka mitsaka akory. Ary ianao koa Tompo no ombanay amin'ny fanatanterahana famorina ireo vahoakanao ireo. Andriamanitra reto vahoakanao avy nandre izany teninao izany. Aoka ny Tompo tsy handalo fotsiny amin'izy ireo izany teninao izany, fa ianao no efa nampitoetra ny teny ao anatin'izy ireo, ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asanao, ahafahan'izy ireo mamory vokatra ho anao Andriamanitra. Ampio ary izay Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanainao masina no ampahiranay ahafahanay manatanteraka izany rehetra izany. Mivavaka izay Andriamanitra any vahoakan'Andriamanitra atao anatin'izao fitandremana izao, manerana sany hevitsika eo ny asa fitadiavan'izy ireo izay tanterahana, dia anao ny Tompo hitasy omba azy ireo. Raha anatanteraka izao herinandro izao izy ireo, raha anatanteraka izao tontolonandro izao izy ireo, dia anao Jesosy Kristy no omba tsy afoy nandao azy ary hitasy hanambina izay rehetra ataony. Mivavaka izay ho an'ny eselikesy ny tsanta sy ny femika izay tompony anjara tamin'ity anio ity. Ianao ny Tompo no ampahiry azy ireo mandrakariva, hananan'izy ireo fahavitriana amin'ny fanatanterahana ny asanao ary ny fanainao masina izay efa nampitoerina ao anatin'izy ireo, no ampatsiahy azy ny asa masina lehibe izay efa nankinao amin'izy ireo. Ary ianao no hanome saina hampiray azy ireo amin'ny fanatanterahana ny asanao. Andriamanitra ho akambanay ary izany vavaka izany, amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe: rainay izany an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao an'ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anasazo anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanterahany Tompo aminareo eny havana malala ny tsodranomasina manao hoe: hitahy anareo le Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratsy ny tavana aminareo le Jehovah ka hamindra fo aminareo, anandratra ny tavana aminareo le Jehovah ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Aoka hipetraka ianareo ry havana mivavaha ao anatin'ny fahangina. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Sahita in'Andriamanitra ry havana.